vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba anisik ampunyamparay aminirana mamotreto androany tsy misy na be kely aza araka ny voalazan'ny baiboly mahay mampitombo ny andro iainany tsy misy za tsy mahay mampitombo ny andro iainako na raha dia ray segondy raha monja aza fa ozy izy ny bokyny fitomaniny Jeremia toko 7:1-2 manao hoe fa ny famindrapon'i Jehova no tsy nahalany ritratsika matoa tsy ritra isika dia noho ninona zany noho ny famindrapon'Andriamanitra ka tiany entananao aho mba anararoatra amin'ny tombonandro zay omen'Andriamanitra atsika io ny mampiavaka atsika eto rehefa mivavaka dia tsy ataontsika fombafomba mihitsy hoe nde hoany ray aloha mba hivavaka any aloha fa tsy de nisy atao loatra androany mba malaladalaka kely androany de mba nde hoany aloha aleo tsy zay fa tonga eto ianao androany ao anatin'ny etaeta feno ary aza manaiky mihitsy raha tsy mandray zavatra avy amin'ny tompo ianao amin'ity fotoana anio ity alleloia ametro tanana ny fonao dia hivavaka ao anao tompo Andriamanitra miantso ny anaranao ankehitriny hosom-pafanao ny fonay araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe fa aoko hopakato ny teny ianareo fa tsy mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo aoka tsy ala mivavanao ty bokyny lalany ity fa saintsaina andro manalina hitandremanao zay voasoratra eo ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina tompo hosokafanao ny fonay androany ongoty ao anatin'ny fonay reo faka mangidy rehetrarehetra reo zay tsy nambolenao fa aoko any teninao Jesosy Kristy mba hitoetra betsaka ao ampony ny mpanomponao tsiraray avy androany ataovy tena mifantoka eto zay Jesosy reo zay mitady atoritory dia ho foazonao reo zay manaintaina dia mitsahatra ny fanaintainana zany amin'ny anaran'i Jesosy mitsahatra ny fanaintainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy reo zay mivezivezy ny saina tsiaroa misy zavatra mampivezivezy ny saina mangataka aminao Andriamanitra ho alaminao ane zany amin'ity andro anio ity fa mba hifantoka mihitsy zay aloha amin'ny fanambarana ny teninao eto amin'izao atoandro izao ny asa midevoloako amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rava daholy ny asa satana rehetra tsy mahajanona eto zany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra andrina tompo misaotra fanay masina amen alleloia ao anatin'ny lay séminaire atsika nampitondraina ny lohateny manao hoe ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra ninona hoe ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra androany ny loha hevitra eto dia nampitondraina ny lohateny manao hoe fanaka omem-boninahitra iza fanaka omem-boninahitra atao amin'ny Timoty 2 Timoty 2 toko 2
Timoty faharoa toko faharoa ny andininy faraika amby roapolo. Toy izao ny vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia fanaka homem-boninahitra izy. Efa no hamasinina ka mahasoa ho an'ny Tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Fa mandosira ny filany ny tanora fanahy ary miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony, satria fantatrareo fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny Tompo, fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny fahalemem-panahy. Fa angamba Andriamanitra no miazy fibebahana ahalalany tsara ny marina, ka ody ny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devolo izay manao azy samy belona anao ny sitrapony. Eo amin'ny bokin'ny Titosy toko faharoa, eo ambadika kely eo no misy an'izany. Titosy toko faharoa. Izao nivaky amin'ny tenin'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ianao kosa dia mila zaza mendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Ny lehilahy antim-panahy anaro ahony tena, ho maotina, ho endry, hatanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antim-panahy kosa anaro hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozon'ny tovaybe, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba hampianarany ny vehivavy tanora fanahy, mba hampianarany vehivavy tanora fanahy ho tiany vadiny, ho tiany zanany, ahony tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny, mba tsy tenenany ratsy ny tenin'Andriamanitra. Ny lehilahy tanora fanahy koa anaro ahony tena, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoany tenanareo ho fianarana ny asa tsara amin'ny fampianaranao manero ny tsy faharatsiana ny fahamotinana. Ny teny tsy misy kilema izay tsy azo tsinona mba homenatra izay manohitra, satria tsisy ratsy hitenenana anareo. Ny mpanompo koa dia anaro ho anaiky ny tompony, ka hanao izay sitrapony amin'ny zavatra rehetra, fa tsy hamalivaly, tsy hangala tety, fa haneho izay toe-panahy mahatoky indrindra, mba hampamendrika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy atsika amin'ny zavatra rehetra. Vakitsika farany atao bokin'ny Petera voalohany. Petera voalohany, toko voalohany. Petera voalohany toko voalohany, ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Koa amin'izany sikino ny sainareo dia mahonoana tena, ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra teny araka ny filanareo fahiny amin'ny tsy fahalalanareo, fa araka ny fahamasinana ilay niantso anareo, dia ako mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao. Ary raha lay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray, dia mitondran-tena amin'ny fatahorana mandritra ny amin'ny fivahiny anareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny vola fotsy sy ny volamena no nanavotanareo tamin'ny fitondran-tena dala izay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny rany Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kle maro tsy misy petipetina izay fantatra raha teo, fony tsy mbola ary ny fandroena zao tontolo zao, fa efa naseho tamin'izao andro farany izao no ny aminareo. Ite-tanana ho an'ny tompontsika. Somary lavalava le vaky tena azo antoka fa tsy dia nisy natory loatra tao anatin'iny.
ozy ilay soratra masina teo manao hoe koa raha misy olona manadino tenanao afaka amin'ireny dia hofanaka homemboninahitra izy efanao amasinina ka mahasoan'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Eo amin'ny fanomponan'ny tompo dia tahaka ny any am-pianarana ihany izy io, misy dingana ohatra hoe maternelle zao le olona dia miakatra 12e 11e tsy haiko ohatrany amin'ny ambaratonga ambony any, dia arakaraky ny hitombon'ny taona dia misy zavatra be dehibe ianarana eo, dia ny mpianatra mazoto mianatra tsy miredobla mihitsy, fa ny mpianatra tsy dia mazoto mianatra loatra dia inefatra izy ao amin'ny T3, dia amin'ny T4 izy dobla, dia any amin'ny 5e mandray izy inefatra, dia fa efatra amby 20 taona efa tonga ny mpanao vodiondry, zay izy vao nala BBC. Misy fahatarana zay, misy fahatarana satria tsy dia mianatra loatra zany mpianatra zany, ary dia ohatran'izany ty fanomponan'ny tompo ty, arakaraky ny hitombony ny taona zay anompotsika n'Andriamanitra dia tokony hitombo ny fahasoavan'Andriamanitra atao anatiko, tokony hitombo ny fahalalantsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ozy izy ny Tesalonika voalohany toko faefatra manao hoe arakaraky ny andehananao na androsonao no hitombonao, zany hoe arakaraky ny andehanana dia tsy maintsy mandrositsika ary tsy maintsy mitombotsika. Ny fanontaniana mipetraka dia izao, firy taona ianao zay no nandray an' Jesosy, firy taona zay ianao no natao batisa, firy taona ianao zay no nanolo tena ho an'ny tompo, ary dia mametra fanontaniana hoe miamandroso samy emotra, samy emotra. Zao ry havana malala ny zavatra tsy maintsy misy eto amin'ny Timoty faharoa toko faraika amby roapolo ty, toko faharoa andiny faraika amby roapolo, raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia hofanaka homemboninahitra izy. Ny mifanohitra amin'io zany dia izao, ny mifanohitra amin'io dia misy fanaka na misy mpanompon'Andriamanitra ho afa-baraka, fa misy mpanompon'Andriamanitra hitafonahitra. Engany mba ianao zany hitafonahitra zany, alleloia. Ireo mpanompon'Andriamanitra zay hita fa mitombo dia hitafonahitra zany mpanompon'Andriamanitra zany. Fa ireo mpanompon'Andriamanitra kosa zay ohatrany hoe lavo dia miarina, lavo dia miarina, lavo dia miarina, nefa raha an'io ho amin'ny fahafaham-baraka io, ho amin'ny fahafaham-baraka io. Atao anatin'ny baiboly eto dia misy tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiray andao verenantsika mba hianarana kely, mba hovakiana kely aty amin'ny bokin'ny Genesis. Genesis toko fa 7:30. Eo amin'ny andininy ny andininy fahafito. Ary tamin'izany ny vadin'ny tompony nanompony maso hijery an'i Josefa ka nanao hoe avy andry amiko, dia nandray izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe indro ny tompo tsy mahalala zay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra nanarany dia efa natolonao andraikitra avokoa, tsy misy lehibe noho izao raha amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao. Koa ataoko ahoana no hanao zany ratsy zany ka hanota amin'Andriamanitra?
ary na dia niteny taminy Josefa isan'andro san'andro aza raha vehivavy dia tsy nety nanaiky izy nanaiky azy andry aminy na hiara mitoetra aminy. dia vakitsika eo amin'ny toko faraka amy 7. ny andininy fa7 amby 7. Ary ho Farao tamin'i Josefa, izao no Farao, ary raha tsy niteninao dia tsisy olona netsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary nataon'ny Farao hoe Zafinati-Pania no anaran'i Josefa, dia nomeny azy Asenata zanakavavin'ny Potifera mpisorona tahoana ho vadina. Hitanareo tsara teto a 17 taona i Josefa raha nankalainy ralahany. 5 taona 17 taona. dia rehefa nankalazy ny ralahany dia nivarotra azy ho andevy tany amin'ny tany Egipta. Ary dia nandalo ady sy fisedjana maro samihafa Josefa nandritra ny 13 taona angarangidina. Zany hoe hatramin'ny 17 taona hatramin'ny 13 teo. Ny 9 taona Andriamanitra efa niteny tamin'i Josefa, ary niteny amin'ny foana amin'ny alalan'ny nofy. dia fantany tsara mihitsy hoe sarobidy be mihitsy io fanomezam-pahasoavana omena Andriamanitra io. Ary mpanompon'Andriamanitra anankiray misy fahasoavana dia izany dia volo kitikitihana izany fahasoavana ao anatin'izany. Izany Satana nipotehana io fahasoavana tao anaty io. Inona ny zavatra niseho? Ny vadin'ny patron no nanadala azy hoe Josefa, Josefa kely, ndao mba hiaraka amiko ianao raha nada. Mety zany zavatra nitsanga, ndao mba hiaraka tsika sy ianao raha nada. Diso potika aminao loatra, tsy zakako ary tsy mahita tory andreo manalina. Simba ny foko, maratra ny foko, midina 7 ny tension no ny fitiavako anao Josefa. Andao moe, ndao mo mba hiaraka e. Inona no nahatonga ny vadin'ny Potifara io nanampitamby an'i Josefa? Tsy amin'ny maha Josefa azy, fa misy zavatra, misy herin'Andriamanitra amin'ny Josefa, misy fahasoavan'Andriamanitra amin'ny Josefa. Ary izany dia volom-potehana mihitsy io fahasoavana tao amin'ny Josefa io. Fa nafinaritra tamin'i Josefa 13 taona ny raha nandeha tamin'Andriamanitra. Efa nahita expérience be lehibe izy nandritra zay 13 taona zay. Dia teo amin'io fakam-panangeza be io tsotra farany ho an'i Josefa. Fanopoerin'i Josefa le fakam-panahy. Ny Baiboly dia niteny manao hoe mandosira ny fakam-panahy. Dia nitsoka nandositra ny vadin'ny Potifara io Josefa. Lasa izy nitsoka. Ny fandosiran'i Josefa napiditra azy tao anatin'ny fonja. Ary ny nafinatra dia izao, niditra tao anatin'ny fonja Josefa, fa Andriamanitra tsy niandry tety ivelany fa niaraka tamin'i Josefa tao ihany koa. Ity an-tanana ho an'ny tombotsika. Alleluia. Amin'ny vanim-potoana anandratra ny mpanompony Andriamanitra, dia tsy misy olona ety ambonin'ny tany afaka ny anakana izay fanandratan'Andriamanitra ny mpanompony zay. Alleluia. Alleluia. Jereo nareo tsara fa raha mamaky ny tenin'Andriamanitra isika, raha mamaky ny tenin'Andriamanitra isika, mba hametrahana an'i Josefa ho mpanapaka ny tany Egipta, dia nakorotan'Andriamanitra ny toetrandro manerana an'izao tontolo zao. Noho ny amin'i Josefa dia nakorotan'Andriamanitra ny toetrandro. Tsy maintsy nisy mosary teo Egipta, ary tsy maintsy nisy mosary tany amin'ny tany Kanana, mba hipetrahan'i Josefa eo amin'ny toerana maha izy azy. Hitanao
ho antsika mpanompon'andriamanitra zay mandroso arakaraky ny androsoanao ohatra ny vomi amlentika be ny mpanaratsy be ny mpaniratsira be ny ohatra ny manakora zany be de be ny olona ohatra ny te anesosandatsanao zany hoavy ny fotoana ary tsy ho ela intsony nanakorontanan'andriamanitra ny zao tontolo zao takany tamin'ny josefa azy de ataon'andriamanitra zany mba hitahinanao. Alleluia! lazanao akaikinao vitan'ny andriamanitsika zany ary tsy maintsy ho ataony zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia! izay manadino tena no afaka amin'ireny de fanaka omemboninahitra. Misy zavatra ampianariko antsika androany tena fampianarana ho an'ny mpino mihitsy ty zavatra resako ty mba tonga anao tena tafahorona tsara. Iverenantsika ilay boky ny Titosy toko faharoa teo. Titosy toko faharoa zao mivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Voaresaka eto daholo ny akamaroan'ny olona rehetra. Ozy ny soratra masina. Fa ianao kosa toko faharoa andiny voalohany de milazaza mendrika ny fampianarana tsy misy kalema. Ny lela antim-panahy anaro ao ny tena ho maotona ho endry atanjaka amin'ny finoana amin'ny fitiavana amin'ny faharetana. Ozy izy ny lela antim-panahy zany lela antim-panahy zany de ireo olona 5 taona miakatra nanompo an'andriamanitra 5 taona 9 taona 7 taona 8 taona 9 taona 10 taona hatramin'ny taona marobe zay nampony an'andriamanitra 5 taona miakatra zany atao hoe olona antim-panahy ireo lehilahy antim-panahy. Mialatsiny aloha zany fa mba hiresaka amin'ny lehilahy. Ozy ny soratra masina ny lehilahy antim-panahy anaro ahony tena ho maotona ho endry atanjaka amin'ny finoana ahony tena. Manina tsara ozy mahony tena araky ny teko tamin'ny toe arakaraky ny taona nanompoana ao an'andriamanitra de misy vanim-potoana lasa mandeha amin'ny fahazara ny fanomponan'ny tompo ary indrindrandrindra tsika le mikirakira ny asan'andriamanitra reny ndrandray tsika variana mikirakira manao asan'ny tompo fa tsy mijery an'le toe-panahintsika tsy mijery an'le mahizy atsika tsy mijery an'le hoe ao tsara ve za zany sady tsy ao tsara de lasa misy tsy manana fahonona tena. Le fahonona tena re zany baiboly eto ohatra nisy zavatra anakiraha ohatra n'izao ndray andro ray aman-dreny mpiangonana anakiray de io ray aman-dreny mpiangonana io tena fakana hevitra mihitsy tena fakana hevitra de manolotsaina izy manoro hevitra tena hitanao fa antim-panahy de makatolotsaina ho aminy daholo na ny pastera na ny tanora na ny olona zay noverina hoe mandalo ady de nangataka tolotsaina aminy. De ndray andro tsy aizy anazo an'ity ray aman-dreny ty lehilahy ty tsy aizy anazo azy fa tsy tonga nivavaka izy nandritra ny 3 herinandro ny telefonena aizy ianao raha lahy ho avy aho ozy olona tsy tokony ho ampaherezana zany fa aizy ianao raha lahy ho avy a pastera fa mbola misy zavatra kely alamina. De rehefa nandeha teny ny ora sy ny fotoana tsy hita ny vavaka tsony mihitsy izy. Ay zany izy ty vokatry ireo olona mifanerasera tamindreo potraka slavo izy fidio zay olona mifanerasera aminao. Raha tanora ianao fidio zay olona mifanerasera aminao. Raha dada ianao ray aman-dreny fidio zay olona mifanerasera aminao. Ozy ny soratra masina eto ianareo lehilahy antim-panahy mahonona tena. Asaratotro zao mitanantsika vehivavy sy ny ankizy rehetra avy reny zao teny zao dada mahonona tena. Somary mitsangana kely anao de efa makany amin'ny dada ny tananao dada mahonona tena
Averytsika mafimafy farany. Mahonona tena. Mazoto toerana. Amaky andalatsotra masina anankiray tsika atao amin'ny bokin'ny Kolosiana. Kolosiana ny 7:7. Kolosiana 7:7. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo ary aza sosotra aminy. Averytsika vakina mafy tsara ray roa telo zay manam-pofinaina mamaky azy tsara. Averyndray mandeha ray roa telo. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo ary aza sosotra aminy. Miresaka fahonona tena eto. Enonareo tsara ty. Be dehibe ny lehilahy tsy mahay mipetraka amin'izao andro zao. Ary vokatry ny ataon'ny lehilahy sasany, vokatry ny ataon'ny lehilahy sasany dia misy tanora be dehibe tokony manana ny maizy azy eto amin'ny firenena fa potika le zaza. Noho ny ataon'ny lehilahy sasany dia be dehibe izy zatovo sy ankizy lasa 4 mai. Eto dia mazava tsara ny ambaran'ny baiboly. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo ary aza sosotra aminy. Ny soratra masina dia milaza rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia ozy izy manao hoe mahatsiany Adama. Amorona olona takany amintsika ozy mahatsiany Adama. Dia avy eo i Adama reriny teo dia nasaina ny safidy ho vady ho azy Adama. Nijerena ny paiso tsy mety vady, jerena ny zavoka ohatrany tsy mety, jerena ndray ny biby ohatrany tsisy nety, jerena ny gorilla ohatrany to mitovitovy ihany fa raha tsy endrika be loatra. Dia tapa-kevitra Andriamanitra nampatorany Adama. Ary rehefa nampatorany Adama izy dia nakany taola tehezana anankiray. Firy nalainy tao? Firy? Lazaonao akatrinao tokana. Firy tsara? Anankiray nalainy tao. Tsy anankiroa. Tsy hoe ny Solomon na zarivo maninona. Fa firy ny Androany? Anankiray. Ka raha milaza ny baiboly ny teny manao hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo. Firy resahany amin'io? Tsisy lehilahy miteny mihitsy fa le vehivavy daholo zany sy ankizy. Firy hoe? Anankiray. Hitanareo, ny lehilahy manambady anankiroa. Na ohatra izy manambady tokana fa manao akolita maromaro ny ambadika, tsy normalina zany olona zany. Tsy normalina zany satria ny baiboly tsy manaiky an'izany. Alleluia, alleluia. Ary zao no mampalahelo. Za tena teny amintsika ny lehilahy mampirafy manitsakitsaka ny tokantranony raha sanatria na iza na izy izy mivavaka na any amin'ny fiangonana zokony na any amin'ny fiangonana zandrana, na mihina kisoa na tsy mihinana kisoa, na misaron-doha na tsy misaron-doha, na mandohalika be izy mivavaka na tsy mandohalika be, na mitabataba be izy na tsy mitabataba be, na miteny av teny tsy fantatra izy na le tsy miteny leniny reny. Ka mampirafy olona io raha sanatry ny vava maty amin'io fahotana io dia mitsena azy ny varavaran'ny elo, mitsena azy ny varavaran'ny elo sy ny fariafy sy ny fara. Satria ny lalàna ara-baiboly, ny fahamarinana ara-baiboly, lehilahy anankiray, vehivavy anankiray.
ary zany atoko baiboly miteny manonona tena rahalahy amin'ny fahamotenana rehetra. alleloia. raha ato ianao no hivavaka, raha hivavaka ato ianao tsy tokony mampirafy ianao ato. raha mampirafy ianao ato tena miteny aminao ato, tsy mety anao ato mandana mitady fiangonana hafa fa tsy mety aminao ato. alleloia. tsy mety aminao ato, tsy mety aminao ato satria voakitika amin'io foana anao dia hotezitra amiko indirect ianao ny farany satria le baiboly mihitsy tsy manaiky an'io. alleloia. alleloia. lazaonao ankoatranao mahonona tena ihany keo ianao. hitanareo a, raha misy zavatra mirokatra amin'izao vaninandro zao, mirokatra tena mirokatra, dia hifaka-panano fijangajangana io. ary dia ny mampalahelo tokantrano maro no misaraka vokatra io. tafiditra any anatin'ny fiangonana, tafiditra any anatin'ny mpanompon'Andriamanitra, tafiditra any amin'ny sarababe mahoaka isan-karazany. vokatra inona? Tsy manana fahonona tena. Tsy manana inona hoe? Tsy manana fahonona tena. Ny baiboly eto dia miteny ianareo lehilahy tiavany vadinareo. alleloia. hitanareo ny atao fitiavana, ny atao fitiavana vady a dia ajaiko izy. alleloia. satria izy nomen'Andriamanitra, ajaiko izy. za tsy hoe tsy miresaka amin'ny vehivavy ohatra anazy zao, za miresaka amin'ny vehivavy be lehibe. nandray amin'ny 12 alina mbola misy miantso ahy ihany. pasteur, hitambavaka fa tsy mahita toky. tsy maintsy miresaka ianao, tsy maintsy miresaka ianao. ny fitiavana manaja ny vadinao ianao, tsy mampirafy ny vadinao ianao. aza sofotra amin'ozy ny volazan'ny tenin'Andriamanitra. alleloia. ary zao a, fa nazavaiko teto tamin'ny herin'ny latsinainy a nanazavanyity zavatra teto ho antsika manambady. ny fanambadiana no tantara lava be indrindra eo amin'ny fiainana. tantara lava ny fanambadiana satria mizara efatra ny fiainan'ny olombelona. ny fahazazana dia hatreo amin'ny fa 7 taona na fa 9 taona eo. dia rehefa tapitra ny 9 taona dia manomboka ankizy amin'izay izy. inona izy? hatreo amin'ny fa 5 taona. ankizy izy hatreo amin'ny fa 5 taona. tapitra ny fa 5 taona dia hatreo amin'ny fa 13 taona tanora izy. dia tapitra ny fa 13 taona manambady amin'izay. manambady. hitanareo lava be loatra le manambady satria eritreretra hoe raha 13 taona ianao no manambady, velona ataontsika hoe 90 taona, 17 taona zany ianao manambady fotsiny. alleloia. lazaina ankoatrinao lava loatra 17 taona maninona. ary zao io vadinao io a, io ihany io, io foana io, na alokona ny volon'io, na atao makary ny volon'io, na atao makaty ny volon'io, na atao makaty ny volon'io, na akopaka kely manoatra zao volon'io, io ihany io mandritra ny 17 taona. alleloia. tsy miovy io fa io foana. ahoana ny fomba ary zany mahatonga ny olona tsy maharitra. voatelo taona ny ansasany dia te hisolo izy, hoe tena anorangasolona fa tena makaleo tia. 3 taona zay ny lasa makaleo po. fa normal amin'io a, mandra-pahafatinao manambady an'io ianao. alleloia. ary rehefa maty dia miaraka makany an-danitro nareo. alleloia. tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny hoe, tsy akasitrahan'Andriamanitra ny misolosolo vady hoe nanambady ianao tsy azoazoko, nahitana kare tao amin'ny tompo a, tena tao amin'ny tompo, tena promotion naraka taminay natao batisa mihitsy, mahafinaritra zany, ty raha tena tsy mety amiko tya, ariko any io, alao mihitsy tena raha nitananao vanana ny manelingelanao tapako any io. Nga mety an'izany? Tsy mety an'izany. Miaritra amin'io ianao mandra-pahafatiny io. Lazaona ankatrinao miaritra amin'io ianao mandrak'izay. Alleloia. Hitanareo lisitra hoe miaritra be fotsiny
fa nanome vahaolana ny baiboly. Ny vahaolana netony baiboly de ozy izy ianareo lehilahy tiavany vatanareo. Zany hoe inona zany anjara ndraikitry ny lehilahy mety fotsiny zavatra tsotra kely nareo vehivavy zany de olona tsotra kely tiana fotsiny de samy miala. Alleloia. Fitiavana ny ilainareo. Fitiavana. Inona? Fitiavana. Asehoy amin'ny vadinao fa tia azy ianao. Tsy manitsakitsaka azy. Manome vola azy. Mikarakara azy. Na ny amin'ny afina rehetrarehetra de asehoy. Fa tsy manao tsinotsinona ny vady aman-janaka ao ianao. Zany lalana hitahin'Andriamanitra atsika. Ry lehilahy antim-panahy. Ozy izy voalaza ny tenin'Andriamanitra. Itehan-tanana ho an' Jesosy tsika. Ataon'ilay boky ny Titos teo a de ny andininy fahatelo dosy izy hoe ny vehivavy antim-panahy koa anary hitondra-tena toy izay mendrika ny olona masina. Tokony anina zany vehivavy ozy masina, tsy hompanendrikendrika, tsy ahondevoziny divay be. Zany hoe sady tsy mihinana tsaky zany nareo no tsy misotro divay. Ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba hampianarany vehivavy tanora fanahy, ho tiany vadiny ho tiany zanany. Ahony tena ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny, mba tsy tenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo a ny tenin'Andriamanitra ihany koa de milaza manao hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo. De toy izan'le teny manao hoe araka izay mety atao ao amin'iza ao amin'ny tompo. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo. Amafisiny ty tenin'Andriamanitra ty hoe ianareo vehivavy de tsy tokony ho mpanendrikendrika, tsy tokony ho mpifosafosa, tsy tokony ho mpanaratsy olona, miasa tsara ao an-tranony. Hitanao ny dikan'izany ny vehivavy de tokony hikarakarany eo an-tokantranony, tokony hikarakarany eo an-tokantranony. Raha nilamina ara-baiboly azy, raha nilamina ara-baiboly ny asan'ny vehivavy de ao an-tokantrano. Inona ny ataony ao? Mikarakara ny vadiny, mikarakara ny zanany, mba milamina tsara ny ao anatin'ny tokantrano. Satria mijeronareo nefa misy zavatra kely kely ty zavatra resako aminao ty fa mampisaraka kely, fa mampisaraka. Ohatra trano mikorotana foana ny hitany vadinao ao, tsy misasa, kamo mandraiky fafy ianao, kamo misasa tare. Amin'ny 7 maraina mbola feno taimaso ary miparitaka ny angadrano. Sorena ny vadinao ary zay ny mahatonga anazy manao hiala ato aho soa tena vorety ty. Lazao ny aokatranao mba mihetsiketsika raha vavy. Alleloia. Ary zany ny olana ndrandray le olana mahazo atsika fiangonana zandro nytony tsy fanentsehana le voalazan'ny baiboly fa vokatry ny toetra atsika. De iny tsika miteny amin'ny tompo manao hoe tena maty fanentsehana tompo, lasa ny vadiko hoe ndrandray tsy le vavaka ny mahasoena ny vadinao fa le toetra aminao mihitsy. Tsy mikarakara tokantrano, tsy mikarakara zanaka, fa ny ao anatin'ny saina nde hivavaka ho ana tendrombohitra any Jerosalema, any Ziona. Gaga le vadinao, inona ny ary ataony any Ziona sy Jerosalema nefa ny ato tokantrano tsy milamina. De zay ny mahatonga anazy miteny manao hoe hitsoka, andeha hitsoka aloha izy ho any Jerosalema any, zany de ho any Moaba ozy. Satria misy vehivavy tsy mipetraka amin'ny mahareny azy. Na tsy pino azy amin'ny vadinao kolokoloy fa io ny misy aloha. Menoany Jesosy tompo ty vonjeny ianao sy ny ankonanao. Ny ray andro any tsy maintsy ho vonjena ivadinao io. Fa ny fitondran-tena tsara zay anananao ndao ne mba vakitsika atao amin'ny petera voalohany ato io zany petera voalohany mahakasika an'izay fitondran-tena tsara analan'ny vehivavy zay.
mba hamonjen'andriamanitra ny vatonao io. Ny andiny voalohany, Petera voalohany toko fahatelo, ny andiny voalohany. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ianareo vehivavy, manekeny vadinareo, mba ho voataona ny fitondratena ny vavy izy. Voataona n'inona hony? Na dia tsy amin'ny teny ihany aza, na dia tsy amin'ny teny aza, raha tahiny misy tsy manaiky ny teny. Eto dia ambaran'ny apôstôly Petera manao hoe ianareo vehivavy ozy manekeny vadinareo, mba ho voataona ny fitondratena nareo izy. Rehefa tsy manaiky amin'ny teny izy ozy, ohatra hoe hitorinao filazantsara izy tsy manaiky, hitorinao tenin'Andriamanitra izy tsy manaiky, lala tokana ny azonao amin'jenan'io, fitondrantenanao tsara ozy ny soratra masina, fitondrantenanao tsara. Hitanao le fitondrantena tsara resahako eto, karakarainao tsara izy, manaja azy ianao. Alleloia. Na dia tsy mety mivavaka azy izy, dia tsy hopahinao manao hoe ty tena lehilahy gagy, lehilahy moka, tsy hopotra an'izay vadin'olona. Vadin'olona efa tonga any am-piangonana daholo, tony angamba efa tsy hivavaka mihitsy tony. Sady mbola ampianao firy-piraita-po nareo tsisy mivavaka, tonga dia kasianao otrany amin'ny piraita-po aminy. Firy-piraita-po tsisy matahotra n'Andriamanitra, mba onjona mihitsy. Tsy hovonjinao izy. Fa ny fitondratena tsara nananao no avovonjy an'io vadina io zany soratra masina. Alleluia. Ny zavatra tokony ataonao zany, manana an'izay fitondratena tsara zay, tsy mpanendrikendrika, tsy mpanendrikendrika. Misy sokajin'olona tena mampalahelo, tsy manan-katao fa tsy mifosa, miala ohatranony izy dia hifosa. Verina vana izy amin'ny telo sasany akampianatra, vita ny fakana mpianatra, mbola mahita tsasakadiny indray hifosana aorianan'izay. Tsy zany ny toetra ny vehivavy montina ozy amin'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Ao amin'ilay natao hiverenantsika kely totoso teo, atao amin'ny andininy fahenina. Toy izao nivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lehilahy tanora fanahy koa anaro ahony tena, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faratsiana ny fahamotinana. Ary ny teny tsy misy kilema zay tsy azo tsinona mba homenatra izay manohitra, satria tsisy ratsy itenenana anareo. Iverenako kely ilay resaka Josefa teo. Josefa dia tao anatin'ny fahatanorana nanompo an'Andriamanitra, manana tombony lehibe ny tanora anankiray hoe ao anatin'ny fahatanoranao ianao no nandray an' Jesosy. Alleluia. Tsy ratsy akory raha 50 taona na 80 taona ianao vao nandray an' Jesosy, fa sambatra. Raha misy tanora eto vo mbola kely ianao dia notezay nanompo an'Andriamanitra. Za dia te hiteny amin'ny tanora, aza manandrana mitsofoka any amin'ny fanao zao tontolo zao, fa avy tany ny olona niala. Alleluia. Aza mitsofoka, aza manandrana an'izany hoe ndao anompo sampy, aza mitsofoka any fa tany daholo ny akamaroantsika ray aman-dreny niala. Marina sa tsy marina? Aza mitsofoka amin'izany hoe nde ilana fahotana amonjy boîte de nuit, amonjy an'ireny lanondrana maro isan-karazany ireny, aza mitsofoka any fa tsisy fiainana any, fa tany ny olona niala. Alleluia. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza manaraka ny fanao ny izao tontolo izao,
aza manaraka nyfanao zao tontolo zao raha misy olona maniry fiainana za hitanao de vavolombelona atao am' jesosy any tena misy fiainana. Alleloia. Be ny lala ny fanodiaviko fa tato am' jesosy tato nahafapo a tato tia tanana ho an'ny tompontsika. Bokony io abolana toko voalohany afatra ho an'ny tanora izy ty. Oabolana toko voalohany ny adiny 9. Anaka mianoa ny anadrainao ary aza mahafoy ny lalandreninao fa feilo tsara tare amin'ny lohanao izany ary rado amin'ny vozonao. Ny andiny 10. Anaka raha tao mipanoty ianao aza manaiky raha hoy izy andeha hiaraka sika aoko sika anotrika andratsadra andeha mitsaka tsy ahoana ny tsy manatsiny eo amin'ny andininy 17. Avy mba hiara iloka eto aminay aoko iray ihany no kitapom-bola atsika rehetra. Anaka aza miara-dalana aminy ianao arovo ny tombotrao tsy ankaminy alehany. Afatra ho an'ny tanora io. Anaka mianoa ny anadrainao, anaka mianoa ny lalandreninao. Raha tao amin'ny mpanota ianao aza manaiky. Raha ozy izy manao hoe andaotsika anorika andratsadra aza manaiky, andaotsika hiara iloka, anao domy, anao karatra, anao sovaly, inavo karazana loka rehetrarehetra de ozy misoratra masina aza manaiky. Lazona koakinao aza manaiky. Alleluia. Mialatsiny amin'ny tenan'ity zavatra ty. Efa niteneniko teto tamin'ny latsinainy ty. Hitanareo a ny akamaroan'ny lehilahy na vehivavy manana olana ara-tokantrano. Mialatsiny amin'ny tenan'ity fa be de be tanora eto, misy zanako eto, misy fianakaviana eto, misy anabaviko eto, misy rahalahiko eto, misy ray aman-dreny eto. Ny akamaroan'ny tanora manana problema amin'ny tokantrano de izy nandoto ny tenany tamin'ny fahatandroany. Mbola tsy nanambady izy de fa lasa nakany amin'ny vody hazo tany de nanofa chambre tany. Zavatra tsy azo atao zany. Alleluia. Be de be ny lehilahy tsy manana fahadiovana tsony, zany hoe tsy virgine tsony le lehilahy. Izy mieritreritra manao hoe izany mahita, misy mahita io maloto. Be de be ny vehivavy tanora zazavavy tsy madio tsony miditra ao anaty tokantrano ary misy fiatsaikany io. Fa raha mbola madio ianao, tehirisy madio ny tenanao, na tsy anao amen na ary tsy maninona. Alleluia. Mba azonareo moa ny dika nisy saron-doha io. Asa nazonareo ny dika nisy saron-doha io. Rehefa nifampiresaka zay mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy de hoe aleo a atao fotsy daholo ny saron-doha, tsy atao lalàna fa atao fotsy daholo. Ny fomba famatorana an'izy io mbola hojerentsika fa misy amintsika tsy mahay mamatotra saron-doha. Atao tena araka ny tokony ho izy tsara. Fa inona moa ny hevitra io saron-doha io? Ny hevitra ny saron-doha de izao: Jesosy Kristy tompo de tahaka ny lehilahy anankiray ary ny fiangonana de tahaka ny vehivavy anankiray. Ny lehilahy rehetra na mivavaka na maminany ka amin'ny saron-doha de mahafaboninahitra ny lohany, zany hoe mahafaboninahitra Kristy. Fa ny vehivavy rehetra raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha de mahafaboninahitra ny lohany. Satria ny saron-doha de mariky ny fahamasinako, mariky ny fahadiovana eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe ny vehivavy zany rehefa misaron-doha de maneho an'le toe-panahy mahavirjiny, masina, madio, tena tsara fitondratena.
ny olona misarin-do zany dia tokony ho madio fitondratena. Ny sarin-do tsy fanafena na toetra ratsy, fa ny olona mahazo ny sarin-do dia ny olona mibebaka tsara tao amin'ny tompo, ny olona mahatsapan-tenany fa madio tsara, madio any rano Jesosy. Alleloia. Azonareo ve zany? Mampiseho ilay fahadiovako eo anatin'Andriamanitra, ary zany no mahatsara ny sarin-do. Hitanareo anatin'ny baiboly ao amin'ny Matthieu 10:20 raha ho avy Jesosy dia izao ny zavatra mitranga. Misy virginy 10 ao, ny dikan'ilay virginy dia madio endriky ny fiangonana izy io, tsy jery an'ilay adala sy andry aloha amin'ity mandeha ty, fa ny zavatra resahany dia madio, mahavirginy azy. Ary ny fanaovantsika ny sarin-do io dia mariky zany fahadiovana zany. Amen. Aoka tsy ho enta mavesatra aminao ny fanaovanao sarin-do. Alleloia. Hitanareo ny mpanambady anankiray amin'izao fotoana izao ohatra ny mandeha dahoara fotsiny, le fanaovana an'io voile io, fa normal ny olona madio no misarim-boaly. Ataovy amen. Alleloia. Ny olona maninona hoe ny olona madio, tsy hoe be voka fito volana le olona dia akopay amin'izay ny voalinao rahalahy dia io ny vadinao fa ny olona madio no misarim-boaly. Amen. Raha ohatra moa efa tantara efa lasany ianao, zao no vao mandray an'izany fampianarana zany dia atao Andriamanitra ny hamindra fo aminao, tsy avy antsy ny marina izy fampanota ibebaka, fa miresaka amin'ireo lalasana mba avy tanora fanahy eto, mba hahatonga anao anina ho avy mamiratra ao anatin'ny tokantrano. Jereo tsara le tantaran'i Josefa teo, fa Josefa mitahiry ny tena no madio hatramin'ny ora farany nampanjaka azy teo amin'ny tany Egipta, nampanapaka azy teo amin'ny tany Egipta. Ilay vehivavy anankiray zanak'ilay zanaky mpisorona Potifera, io ny olona niaraka tamin'ny voalohany. Alleloia. Josefa zany tsy karazan'ireny le olona mifampitantatantana eny an-dalana. Io raha lasana bavy tsy faninanana ny fanaovana sipa. Alleloia. Io izareriny tsy hitantana, sauveny bogosity haiko dia hoanany tsy hitantana, tsy faninanana io. Tsika tsy mitovy amin'ny olona zao tontolo zao, tsy fahotanany manambady. Zay rehefa miresaka ao an-trano izany teneniko any zanako, tsy fahotana manambady za mitsotro andro rehefa anambadinareo, fa ny maloto fitondratena ny mijangajanga tsy manaiky an'izany tsika, fa ny manambady tsy fahotana zany ko zaza manambady. Alleluia. Alleluia. Tiafatanana ho an'ny tompo. Beda be ny tokantranona mpanompon'Andriamanitra tsy mandeha amin'ny zelony intsony. Indray mandeha ho tena nampalahelo anahy ny tokantrano anankiray tsy diako izay. Dia nisy mpanompon'Andriamanitra vehivavy anankiray dia ndao pastera mba hivaovao ny tokantrano hoe roay devoly, dia mba nakany tamin'izay fotoana izay satria nisy fotoana. Dia rehefa tonga tao amin'ny tokantrano aho, tsy le raha matony tratrako fa le rangaha tsy mety mivavaka. Fa izaho arana bavy tsy eo izy pastera ozy, dia le rangaha tratrako tao. Dia miresaka eo le rangaha, zany eo izy pastera tena resy lahatra mihitsy amin'ny fampianarana sy ny toroteninareo, dia hiaingeto ny tongotro dia hoany fa tena raha ohatra ny toetra ny vadiko pastera ozy aloko tsy mivavaka. Aiza ve pastera ozy? Sady vonony aho ozy ato an-trano, no hopainy no roahany devoly zany, sady manompa zany io raha matopa mpivavaka io, no mandroka devoly, no manozona. Dia tsarakaraky le firesaka le raha matono miresaka zany vadiko zany ane pastera, tsy idirana mihitsy zany, manahirana ane zany raka zany. Ho hitanao moa izy na andro any tonga tany rangaha tsy faran'izay tsara fanahy eto ambonin'ny tany. Iny vadiko iny pastera ozy le rangaha mamono iny, manozona iny, sady roahany devoly ahetiny zonony. Hitanareo inona mahatonga an'izany? Misy fototra
voaraintsika, tsika mpivavaka zany misy fototra tsy voaraintsika. Tsika mieritreritra manao hoe rehefa tonga ty ampiangonana isanandro isanandro fotsiny de manamaso tena de mivavaka de miran'le hoe eto Jesosy de de ohatry ny efa any amin'ny lanitra fahafito any amin'ny apôly apôstôly de efa tsy mirarahan'le aritsony alefa le hira ohatra ny efa any mihitsy tonga any an-trano ny eo ihany ny eo tsisy fiovana ary misy amintsika ireo zao misy fianakaviantsika faly mihitsy amin'ny andehanantsika hivavaka ty satria vao overinandro ariva de matahotra indray izy ekane iovy zany olona zany raha mijery ty fahita lavy ty ianao ekane iovy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia. Ametro tanana fonao de avereny zao teny zao Jesosy vonona ny ova, vonona ny ova. Misy zavatra tsy haiko mihitsy mibahana ny fiainako, manapotika ny fiainako. Amboary a Jesosy, amboary ny fitorantenako, amboary ny toepoko, amboary ny teny aloko ny vavako. Aza vele tsara vela tsy esorata anatiko ato ny lolopo teny mahamenatra, filan-dratsy, fijangajangana, fijejojejona, faratsina, esorata anatiko zany. Tena mila ny fanamboaranao a, mila ny fanavozanao a. Amboary a Jesosy. Asavatao tananao anankiroa, amboary a Jesosy, avao za Jesosy. Vonona ny ova, misy apahany betsaka avy aty amiko, manapotika ny fiainako, manapotika ny tokantranoko. Tena vonona ny ova, vonona ny ova. Amboary a Jesosy, jereo a Jesosy, na ny toepoko, na ny toepanahako, na ny fiainako ray manontolo, hatramin'ny fanajako, ny ankohonako, tsy hanitsakitsaka, tsy mivilarana, fa hoarahako zany teninao zany. Iainako ny teninao, iainako ny teninao, iainako ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afatarao ny tompo. Sarotra ny miazona sy mitahiry ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano, vokatry ny hoe fifandraisan'ny mpivady tsy ao tsara. De lasa tsy mipetraka ao Andriamanitra. Zero tsara nefa misy amintsika rehefa any an-trano tsy mahavavaka zany. Ary na ianao za de miaiky mihitsy manao hoe tsy mba misy fitahian'Andriamanitra ny tokantrano. Voarainao le fampianarana ty, fa ianao tsy hitahian'Andriamanitra. Za ty ilaza amintsika arao zany fampianarana zany. Manaja ho anao tanora, manajany rainao sy ny reninao. Ianareo lehilahy tiavany vatanareo, ianareo vehivavy maneky ny vatanareo arak'izay mety ao amin'ny tompo. Alleloia. De reo rehetrarehetra mitambatra ho amin'ny firaisam-tsaina. Hitanao raha ohatra hoe angataka zavatra giza be amin'ny tompontsika, angataka fiara ianao na angataka trano, na tsy haiko hoe inona ny zavatra angatahana, mba handramo ane ty zavatra teneniko aminao ty. Atsovo ny vadinao ranabavy na ralahy, de atsovo ny zanakao, na le zanakao kely mbola tsy mahay mivavaka azy, de manandrama miara-mandohalika mivavaka, atomboy androany ariva. De ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Alleloia. Ndraindray misy amintsika rehefa mivavaka any an-trano, misy zavatra mibahana atao anatin'ny fotsika, sady mivavaka tsika ny malahelo, sady mivavaka tsika ny maloto ny fotsika, sady mivavaka tsika ny mitomandy. Mavesatra loatra ny zavatra mahazo atsika. Ovay zany manomboka androany. Raha tsy mety ny vadinao, raha tsy mety ny vadinao, aza forsena izy, fa aza mandoto ny fonao aminy, na variana mitomanony aminy. Fa ireo ankizy ao anatin'ny tokantranonao reo
miaraka mandohalitra nareo fa miteny aminao a tsisy fahantrana tavelo zany io io fahasahiranana rabola lava io miala io